Alléluia. Fifaliana lehibe ho anay mpanompon'Andriamanitra ny manolotra ny araba ho anareo rehetra zay fa tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity, tonga mba hanome voninahitra an'Andriamanitra, tonga mba hiteran'Andriamanitra, tonga mba hankalasa ny tompontsika. Miaraba anareo rehetra ihany koa zay any tokantrano manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook. Zao ny teniko aminareo, mpanompon'Andriamanitra no miteny amin'ny anaran'i Jesosy, zay rehetra hitady an'Andriamanitra androany ary hanompo azy amin'ny fony rehetra dia hitan'Andriamanitra miasany izy. Amen. Inona ny asa ho ataon'Andriamanitra aminao? Raha marary ianao dia ho sitrana, raha manana olana ianao dia ho vonjeny. Ary ankoatran'izany efa nanao fianianan'Andriamanitra teny natao tamin'ny Abrahama sy ny taranak'i Abrahama izany, ho tahina ianao. Ho tanteraka izay manao amen mahabe izany. Ndo militeka iatsika rehetra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Ndo tsika hitsangana tompoko, na inareo eto am-piangonana na ny anareo any tokantrano, ndo ame voninahitra an'Andriamanitra hitsangantsika dia hivavaka amin'ny fontsika manontolo. Andriamanitra, misaotranao zahay no ty fotoana androany ity, fotoana zay nomenao anay, entinay manompo anao, entinay manome voninahitra anao. Amin'ity fotoam-pivavahana atoandro ity dia miantso anao zahay, arak'izay fa nangatany eto aminao ho tahina ny fotoana androany, ho tahina ny ety fotoam-pivavahana ity, ary ny herinao no anapaka eto ka lay tsodrano firaritso natao mpanomponao teo dia ho tanteraka, ho sitrana daholo zay rehetra marary, hiva daholo ny olana misy amin'ny tsiraray avy, ary amin'ny anaran'i Jesosy ho tahinany zao fiangonana zao. Andriamanitra, ainao atao zavatra rehetra, afafika eto amin'ny toerana ity, amin'izao asan'Andriamanitra zao, ny rano Jesosy Kristy ilay nalatsaka tao ambony azy fijaliana, ary tononika ho fiarovana anay rehetra mandritra zao fotoam-pivavahana izao, ka mandamoka ny tetika fahavalo ary mikorotana ambony ambany hatrany amin'ny fobeny izy kely mieritreritra fa nisy ratsy anty asan'Andriamanitra rehefa andro kely ity. Misaotra ny amin'ireo anjely marobe zay fa nomenao baiko Andriamanitra hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy hamonjy anay. Misaotra sy mankasitraka anao zahay amin'ity androandroany ity. Misaotra Tompo. Halleluia. Amen. Ho toizantsika ny fideranan'ny Tompo fanomezam-boninahitra azy, ka dia raintsika amin'ny hafantanana reto mpitarika fiderany reto hira teny ny faneso no ataontsika, kanefa ho iaho hoe aloha hira efatra mihitsy mba tena hiravona hifaliana hanomezan'ny voninahitra Andriamanitra. Alefa azy tompoka mandrosana bavy. Alohatsika mbola hite tanana mafy an'Andriamanitra. Raha mbola misy mafimafy noho izany dia ataovy mafy ny tehaka ho an'ny Tompo. Halleluia. Halleluia. Mintsika fa eto ny Tompo saty izany andao arytsika tena hidera androany, omentsika azy ny fiderana, tokantsika azy reriano ny fiderana mba rahantsika fa velona Jesosy saty izany teneny eo akaikinao hoe velona ny Jesosy nao andao ary hideran'ny Tompo tsika amin'izao fotoana izao, tena midera amin'ny fonao manontolo. Veluna Jesoseia, veluna isiamu jatika beia. Oh veluna Jesoseia, veluna isiamu jatika beia.
madika zainga judaseya Efa velona izy amonjy atsika beya nana madika zainga judaseya Efa velona izy amonjy atsika beya izy koni fasagnatigna tagnazeya Efa velona izy amonjy atsika beya izy koni fasagnatigna tagnazeya Efa velona izy amonjy atsika beya oh belunoya Velona Jesoseya Efa velona izy amonjy atsika beya oh belunoya Velona Jesoseya Efa velona izy amonjy atsika beya nagna pasagna izagna ziboma feya Efa velona izy amonjy atsika beya nagna pasagna izagna ziboma feya Efa velona izy amonjy atsika beya telo andro monja izy ntakaneya Efa velona izy amonjy atsika beya telo andro monja izy ntakaneya Efa velona izy amonjy atsika beya oh belunoya Velona Jesoseya Efa velona izy amonjy atsika beya oh belunoya Velona Jesoseya Efa velona izy amonjy atsika beya Sambiano deran Jesosy lay velona belunoya belunoya beluna jesoseya beluna jesoseya ankalazao fabelo dize terão fabelo dize terão fabelo dize terão fabelo dize alô papa alô alô leretse tena velona Jesosy matoy zao afaka miantsa oh belunoya Velona Jesoseya Efa velona izy amonjy atsika beya oh belunoya Velona Jesoseya Efa velona izy amonjy atsika beya oh belunoya Velona Jesoseya Efa velona izy amonjy atsika beya oh belunoya Velona Jesoseya Efa velona izy amonjy atsika beya Velona velona Jesoseya Efa velona izy amonjy atsika beya ataovy mafy ny teka ho an'ilay Jesosy raha mbola misy mafimafy noho izany dia ataovy mafy ny teka andao iorakoraka ho an'i Jesositsika ambaratsika androany ankalazaitsika androany lay Jesosy lay tompony famonjena sady zany e obitsika izy androany andao aritsika ankalazan'i Jesosy Kalazao, Jesua kalazao Kalazao, Jesua kalazao Kalazao, Jesua kalazao Kalazao, Jesua Remitsangana izy Remitsangana izy Velona mandrakiza Remitsangana izy
Akalazao, pessoa akalazao, akalazao, pessoa akalazao. Enitanganizi, peluna manjakiza. Enitanganizi, aviankalaza, vitangana itu. Ubi utesosi, ubi utesosi, ubi utesosi, ubi utesosi, peluna utesosi, peluna utesosi, peluna manjakiza, peluna utesosi, peluna utesosi, aviankalaza, aviankalaza, vitangana itu. Peluna utesosi, peluna utesosi, peluna manjakiza, peluna utesosi, peluna utesosi, aviankalaza, 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 vitangana itu. Teka mafuanze sosika. Haleluya. Manompo Andriamanitra velona ianao. Tsy manompo Andriamanitra vato makazo. Tsy manompo Andriamanitra namboariny tanan'olona. Tsy manompo Andriamanitra maty. Fa le Andriamanitra ao dia velona. Ary ny Andriamanitra ao dia afaka hiasa eo amin'ny fiainanao. Efa nasandratra izy. Nasandratra ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao izy. Amen. Andao aritsika anandratra an'Andriamanitra, anandratra an' Jesosy efa nandresiny fahafatesana androany. Saty zany ve? Saty zany ve? Andao ary. Satalu lasa kakabuku, se sono famela dizi no fazava, e fana sanda chizi, e fana sanda chizi, e fana sanda chizi, e fana sanda chizi. Neratan nuvo vidinira wazi manjakiza kawachanunira kefana sanda chizi, 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 na sanda cha, kefana sanda chizi, kefana sanda chizi, kefana sanda chizi, kefana sanda chizi.
anjona tafi zay sono navy izy ny tompona mpanjakany mpanjaka efanasandratra izy efanasandratra izy efanasandratra izy efanasandratra izy se sono capitaine umayumelume akabananira ibabakaua efanasandratra izy efanasandratra izy efanasandratra izy efanasandratra izy efanasandratra 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 nasandratra efanasandratra izy efanasandratra izy efanasandratra izy efanasandratra izy Jesosy izy dia mieo an-tanakavanan'Andriamanitra ary ny azony avokoa ny fandresena rehetra izany fahefana sy fandresena izany nomeny Jesosy anao androany amen. Lehilahy mahery ny tompontsika sady izany e lehilahy mahery efa nandresany fahafatesana efa nandresany zavatra rehetra andaontsika hideran'i Jesosy amin'izao fotoana izao lehilahy mahery izy amen. Ao ka tena hetsika ianao andivan'i Jesosy. Anzoveny mavy maresy fiainatsika anzoveny lehilahy mamonjy ny fanahy izy ny mpanjaka tompony lake izy nasendra mandalo oro fahavalo lehilahy mahery tompony hery izy no anahy lehilahy malaza tompony laza mpanjaka Jesosy lehilahy mahery tompony hery izy no anahy Jesosy lehilahy malaza tompony laza mpanjakana Jesosy anzoveny lehilahy mandalo amin'ny tanàny anzoveny lehilahy malaza fagagany izy ny mpanjaka tompony lake izy nasendra mandalo oro fahavalo lehilahy mahery tompony hery izy no anahy Jesosy lehilahy malaza tompony lake mpanjaka Jesosy lehilahy mahery tompony hery izy no anahy Jesosy lehilahy malaza tompony lake mpanjaka Jesosy Silaza wanawe silaza manjakiza silaza wanawe lehilahy mahery tompony hery izy no
anay lehilahy malaza tompony lafy mpanjakana Jesosy lehilahy mahery tompony hery izino anay Jesosy lehilahy malaza tompony lafy mpanjakana Jesosy Erasilaza wanawe Erisilaza magakiza Erasilaza wanawe Lehilahy mahery tompony hery izino anay Jesosy lehilahy malaza tompony lafy mpanjakana Jesosy lehilahy mahery tompony hery izino anay Jesosy lehilahy malaza tompony lafy mpanjakana Jesosy teka mafoany Jesosy tsika samy maka toerana tompoko dia misaotra tompontsika tamin'izay fotoana zay fa natombotsika zay tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fiderana fa ho famizam-boninahitra n'Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao indray tsika dia hanokana fotoana hanaovana vavaka tsika io a manana tanjona ny ho tonga somatsara any amin'ilay fiainana mandrakizay amen satria zay no antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny Jesosy Kristy zanany mba ho esorina amintsika ny fahotana sy ny heloka rehetra zay manakana antsika tsy ho ampidirina zay manakana antsika tsy hitrany an-danitra nomen'Andriamanitra antsika Jesosy Kristy mba handatsaka ny rany mba handratsy antsika famelan-keloka mba tsy hisy hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ny mandrakizay no tena sitrapon'Andriamanitra ho atsika alleloia dia zay mahatonga atsika hoe andao hivavaka no tena ho an'ny tompo mba ho tonga amin'ilay tanjontsika ho tonga any amin'ilay mandrakizay tsika amen fa anankiray faharoa ihany koa nefa dia zao raha tsapanao fa nisy zavatra tsy araka sitrapon'ny tompo tsy araka sitrapon'Andriamanitra nataonao dia mibebay ianao aza manamaritena mihitsy ianao na dia kely azy mibebay ianao ary aza manamaritena satria na dia namaritena to inona ary ianao tsy mamarina anao zany tsy mamarina anao mihitsy zany fa raha miaiky fahotanao ianao hoe diso tsy nety nataonao nanota ianao ka mibebaka mifona amin'Andriamanitra dia amela ny heloko rehetra izy amela ny fatsono rehetra izy ary le rany Jesosy no entin'Andriamanitra manadio anao amen dia mikasiny amin'ny toe-po manaona tokoa ny toe-ponao ny toe-ponao ve tsara sa ratsy madio sa maloto nazahoanao sitraka tamin'Andriamanitra ve ny toe-ponao sa tsy dia diovy ihany koa fonao androany na dia misy fanafitohinana faratapina tonga ao anoloanao Jesosy io ny fokotsy avelako aloto ny fokotsy avelako ho simba fa ataoko tsara mandrakariva satria miankina amin'ny fonao ny décision-n'Andriamanitra ny aminao amen hira anankiray no iarahantsika manao a vitsy iry zay dia hivavakantsika ho anareo any an-tokantrano ihany koa ka manaraka zao fandarana zao dia arak'izay nanentanan'izay mihitsy aoka ho fiainanareo hira anankiray no iarahantsika manao a dia hivavakantsika rehefa vitsy iry zay akopimy masonao anatin'ilay hira Oh,
kuanzakanao Tujanau manusiai Akan yang tadi jalan Betiakan dialah Tempat walai Akhiri sanganayana Wan yang tadi cai-cai Dan alam no duderai-lai Dan yang tadi jalan Betiakan dialah Tempat walai Akhiri sanganayana Wan yang tadi cai-cai Dan alam no duderai-lai Sejunya narana Tubuhnya awana Sana kuanzakanau Tujanau manusiai Sejunya narana Tubuhnya awana Sana kuanzakanau Tujanau manusiai Kanta na nao. Dan yang tadi jalan Betiakan dialah Tempat walai Akhiri sanganayana Wan yang tadi cai-cai Dan alam duderai-lai Dan yang tadi jalan Betiakan dialah Tempat walai Akhiri sanganayana Wan yang tadi cai-cai Dan alam duderai-lai Dan alam duderai-lai Dan alam duderai-lai Dan alam duderai-lai Ataontsika hivavaka tena nolotra fiainantsika ho an'Andriamanitra ary ataovy izay atokana ho ananantoka fa voavela eloka fa voavonjy ianao ary ho tonga somatsara any an-danitra ianao rahatry izay ka mandao an-tentany ety samy mivavaka izy sokafy daholo ny vavantsika rehetra na ianareo any atokantrano ho any aza sokafy ny vavanareo ary ataovy amin'ny fo mantolo ny vavaka fa Andriamanitra dia mihaino antsika ary mamaly antsika izy araka ny falorantena izay ataontsika ho an'Andriamanitra izany samy mivavaka arak'izay fanetanana sy famporosiana ataoko izay tsika rehetra samy mivavaka izy Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Misaotra anao aho Andriamanitra tsy toy. Misaotra anao any amin'ny andro androany ity izay natokanay hanomponanao. Hanomezanay voninahitry ny anaranao. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Misaotra anao aho Andriamanitra. Misaotra anao Tompo. Misaotra anao aho Andriamanitra. Misaotra anao Tompo. Tsara ianao, mpanao tsara ianao. Mahay zavatra rehetra ianao.
tsy emotra na iverin-dalana izany izahay fa anompanao hatramin'ny farany anompanao mandrakizay mankatany famelan-keloko amin'Andriamanitra raha tokana nota ianao Andriamanitra dia mamela heloka ny olona izay miaiky mifatisony ny raha Jesosy zay efa nalatsaka teo ambony hazo fijaliana no entin'Andriamanitra manadio anao o ny rany Jesu o ny rany Jesu o ny rany Jesu madio ai Padesiai uma padesia onirane Jesu onirane Jesu onirane Jesu mana fakai isaorantsika ny tompo izay fotoana nahafahantsika niaraka ny vavaka izay isika amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika dia ampahafantariko anareo fa tokony hanao ny vavaka ho zava-dehibe sy ho tena fiainana ary tokony hanao ny vavaka ho lara-pamena eo amin'ny fiainantsika rehetra raha ohatra ka tsapanareo fa zava-dehibe ny misakafo maraina dia tokony ataonao lolarana ho fiainanao ikeo hoe zava-dehibe amiko ny mivavaka maraina amen na inona zavatra mety hoe everitra lehibe ataovy lehibe lavitra noho zany ny vavaka fa Andriamanitra dia mitady olona tahaka izany mba ahafahan'Andriamanitra maneho ny heriny magaga eo amin'ny fiainan'ilay olona tompany mendra fo amintsika ho kristianina tia vavaka nesika olon'Andriamanitra mahery vavaka nesika ary ahita fiatraika zany eo amin'ny fiainantsika rehetra mandrisy ny androm-piainantsika manontolo amen zao tsika dia iroso amin'ny fitondranan'ny fanatitra dia mitaonantsika aho hiomana tsara hitondra ny ampafolony zay nitahin'Andriamanitra anao hitondra fanatitra fa anao tsika mahazatra hatramin'izay dia azadino androany moa no alady voalohany volana tokony hitondra n'ilay raky dehibe fanaontsika sambolantsika ino moa dikan'iny manina moa natao raky dehibe mba hoe fanatitra ataontsika miavaka isika faravolana ary ny raky dehibe iny manampy be antsika mihitsy amin'ny asin'Andriamanitra efa mbarako aminareo matetika foana hoe ny raky dehibe nataontsika hatramin'izay dia nanampy bebe mihitsy tamin'ny fanamboarana trano fiangonana ary efa maro be zay trano fiangonana vitatsika fiangonana refy etondroro kely zay aveza no le raky dehibe sara nataonao ary toizo zany fa masoa matsara fiainantsika rehetra anao hira anankiray zany tsika ao anatin'izay dia mandrotsika zay mitondra ny ampafolony zay nitahin'Andriamanitra azy dia rehefa aveo moa tatazy manokana ny raky dehibe ny fanatitra fanaontsika mazatra dia tahaka zany koa ny raky dehibe tompoko alefa azy tena ny tompo isika
manusia Mabuktikan ipautan na nananovany azy Azo nini fandresena mandraky zay Ifaefana atolory azy Ifanajana nomendrika azy Andriamanitra fitiavana Izy oloha tafiarana Andriamanitra fitiavana Izy roany faneva izy roana Ankalazana nenana amonon'izao rehetra Orentany aman-danitra Jesosy tompon'anitra Ankalazana nenana amonon'izao rehetra Orentany aman-danitra Jesosy tompon'anitra Andriamanitra maheny Andriamanitra Fanany fasanaza tsy nahatazona azy Nitsanganao velona manjakizay Nifaefana atolory azy Nifanajana nomendrika azy Andriamanitra fitiavana Izy oloha tafiarana Andriamanitra fitiavana Izy roany faneva izy roana Ankalazaina nenana ambonon'izao rehetra Orentany aman-danitra Jesosy tompon'anitra Ankalazaina nenana ambonon'izao rehetra Orentany aman-danitra Jesosy tompon'anitra Andriamanitra fitiavana Izy oloha tafiarana Andriamanitra fitiavana Izy roany faneva izy roana Ankalazaina nenarana ambonon'izao rehetra Orentany aman-danitra Jesosy tompon'anitra 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 Tatazana eny zany ny rakitybe fanaontsika tompoko dia mbola itoy iterany tompo antsika rehetra anatin'izay Tikanyane fiderana tsy misy atrany Hasanati lay panjaka tombola Tutture pisikanyane fiderana tsy misy atrany Hasanati lay panjaka tombola Ero mitumpo, ero Jesosy, ero mitumpo, ankalazao Jesosy, ero mitumpo, ero Jesosy, ero mitumpo, ankalazao Jesosy. Ero mitumpo, ero Jesosy, ero mitumpo, ankalazao Jesosy, ero mitumpo, ero Jesosy, ero mitumpo, ankalazao Jesosy. Sasana di antica Fefakaiky di paradisa Hazamami debe
Hanabiru Padre Tu Satani dia tika Kefata ki paradis Hanabami tebi tebe Hanabiru Padre Sanak forever now, sanak forever now, sanak forever now. What the dead salam goba, sanak forever now, sanak forever now, sanak forever now. What the dead salam goba, satano. Sanak forever now, sanak forever now, sanak forever now. What the dead salam goba, sanak forever now, sanak forever now, sanak forever now. What the dead salam goba, satano. Zantideran tupo, zantideran tupo, deran tup sanam sanam jumari na to na parivan yante. Deran tup sanam sanam jumari na to na parivan yante. Hallelujah, hallelujah. Era un tuco, manca la zona sose. Era un tuco, era un sose. Era un tuco, manca la zona sose. Era un tuco, era un sose. Era un tuco, manca la zona sose. Era un tuco, era un sose. Era un tuco, manca la zona sose. Teka mahafoany Jesosy tsika. Ataovy mafy hatrany teka andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Miarabantsika rehetra izay tonga manatrika ity finombavaka ity androany atoandro dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho aminao ankoa ny tenako amin'izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibetsika satria misy fanatrehan'Andriamanitra ny fotoam-pivavahana ataontsika eto. Noho izany dia mampanantena anao satria manatrika eto ny tompo dia izao anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao izy androany. Arabaina ihany koa tsika rehetrarehetra izay manaraka ny fotoam-pivavahana na aiza toerana misy anao dia tononoko androany hoe afaka anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao Andriamanitra fa mino fa tsy kisendrasendra no afanao mandrea ny afatra hoentin'Andriamanitra aminao androany. Satria ao amin'Andriamanitra dia tsy misy zavatra kisendrasendra izany fa Andriamanitra dia ambara amin'ny Baiboly fa manana ny fotoana izay efa voalamina, manana ny fotoana izay efa voarindrany manokana ahafana miasa mitratrehitra amin'ny fiainan'ny olona. Profo izany dia izao naniry mafy Abrahama hoe mba hiteraka Isara vadiny. Teo fa 570 taona ny Abrahama nanomboka nampanantena Andriamanitra hoe tsy maintsy hiteraka Isara vadinao ry Abrahama. Fa zao zavatra anankiray teneniko aminao araka voalazan'ny boky ny mpitoroteny hoe ny zavatra rehetrarehetra ty ambanin'ny masoandro dia samy manana ny fotoany avokoa. Isaorana lehibe Andriamanitra fa tamin'ny fa 100 taona ny Abrahama ary fa 90 taona ny Isara vadiny dia nomen'Andriamanitra zaza izy ireo eny. Na dia tsy araky ny voalazan'ny olona ntsony raha hoe tsy hiteraka izy, na tsy araky ny siansa ntsony hoe 90 taona fe mbola hiteraka. Rehefa fotoanan'Andriamanitra io ry havana ty izao, Andriamanitra afaka miantsony tsy misy mba ho tonga misy amin'ny fiainanao. Dia androany ankoa miteny aminao ho fotoanan'Andriamanitra ny androany amin'izay n'Andriamanitra nao fomba gaga. Amena. Halleluja. Na aiza koa ianao any amin'ny toerana misy ianao any dia miteny aminao
aza raisina mety kosendrasendra, aza raisina mety hoe zavatra mety mifanojo izao fotoana zay anarana fitoam-bavaka izao fa raiso hoe programan'Andriamanitra, fotoanan'Andriamanitra manokana idiran'Andriamanitra tsetra ny fiainanao ary ty mahafinaritra anahy sy ny rapitso na ny androany ihany na amin'ny hoavy afaka ray volana 2 volana tsy zay ihany no raisin'Andriamanitra tanana fa tramin'ny fiainanao mandrakizay azy dia ho raisin'Andriamanitra tanana zany. Raha marina zany dia atao hitehaka mafy e. Dia isaorantsika an'Andriamanitra raisiko fahasoavana manokana moa zany no ahafahako mbola hoe isolo vavan'ny tompondray hitondra ny tenin'Andriamanitra androany tolakandro izany. Misaotra andreo mpanompon'Andriamanitra ihany koa ny ray aman-dreny paster Adolphe Mvady izay nanome fahasoavana manokana nanome tombontsoa ahafahako mijoro eto mba ilaza sy zara ny afatr'Andriamanitra izay ampitondrainy fantatro dia izao hoe ny tompo ilay Jesosy Kristy izay ivavahantsika izay efa nekentsika eo tompo samonjy ny fiainantsika dia miaraka amintsika ny fanatrehany aromba sy tahantsika izy ka andeha ary ivavaka amin'izao fotoana izao tsika hoan'ny tenin'Andriamanitra dia aonao zay tonga eto nefany raha ivavaka ianao dia aoka ianao tena hiteny Andriamanitra miteny anamika ianao androany fa vonina iaino ny mpanomponao. Andriamanitra aza velona diso anjarany amin'ny teninao aho hoe raha tonga eto anao aoka tsy hoe ny zavatra efa maneranao taom-pona fotsiny mamaika anao erovina vao atao ny vavaka ho an'ny olona manana olana na ho an'ny olona marary fa aza miandra izany ianao fa ao anaty tenin'Andriamanitra dia zao voalazan'ny baiboly manao hoe nandefa ny tenin'Andriamanitra mba ninona mba hanasitrana amen. Ao anatin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra dia afaka andray fanasitranany ianao, afaka ho sitrany any aretinao. Tena be dia be ny olona fahitako tamin'izany hoe tao anatin'ny fotoana nandraisana ny tenin'Andriamanitra dia ny tombo ny finoana velona ny fanantenany ary tao dia niraiso ny fanasitranana. Tsy nanatona paster ivavahana intsony, tsy nanatona paster mba hositranana intsony fa tonga dia sitrana ny aretiny. Dia izay ihany koa ny tranga eto androany, izay ihany koa ny seho eto androany. Ka izay indrindra no hanetanako anao hoe tena mivavaha mihitsy aza miteny ataka le olona Andriamanitra tahiny teninao io teny efa voatahatra amin'ny ela voatah mandrakizay fa androany dia tenen'Andriamanitra matoka fa manakambara amiko ianao misy teny ray omenao androany raha izay teneninao eo vavaka ataonao tsy maintsy mahazo teny avy amin'ny tompo ianao androany ka dao tsika hivavaka ary amin'izao fotoana izao tompoko. Andriamanitra raiko tsara indrindra izay ny an-danitro mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tompo izahay mbola nitahinao zahay ka tonga eto amin'ny toeran'ity hanompo anao Jesosy io apetrako fenom-pelantananao indray ny fotoana rehetra izay isoloko vavanao eto ampiteneno mivavaka tompo ho soro ny lelako sy ny molotro mba tsy tena arak'izay sitrapoko ahako fa ny sitraponao Andriamanitra no ambara Jesosy Kristy tompo feno fahasoavana sy hery ambavan'ny mpanomponao mitenena amin'ny tsirairay izay tonga eto ianao tendreny lelako sy ny molotro me fahasoavana sy hery amin'ny fanahy masina ary ianao ankona angatahako Andriamanitra mba hiteny amin'ny fiangonana rehetra takomy izay momba Andriamanitra aoka tsy momba no hitan'ny olona fa ianao Andriamanitra no ampiteny ny mpanomponao anositra ny vavaka ianao hiteny ao am-pona tsirairay avy ianao tahiny fon'ny olona rehetra mba hitoerany tenin'Andriamanitra no pi tena anaiky akatoy izay lazain'Andriamanitra ny zahay amin'ny anaran'i Jesosy mitenena amin'izao fotoana izao Andriamanitra ary ankehitriny dia rakofako amin'ny ran'i Jesosy Kristy izao toerana izao rakofako amin'ny ran'i Jesosy ny teny tsy azo ny devoly angalarina ny tenin'Andriamanitra tsy azo ny devoly tsinitsiniavina ny tenin'Andriamanitra re karazana devoly izay manatsatso ny teny roana amin'ny anaran'i Jesosy re devoly izay mitondra tsy fifatohana roana amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny fanaratsy sy ny heriny miala devoly sy ny asany roana amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona ry Andriamanitra rainay avy indrindra le rainay mahefa ny zavatra rehetra ity aho mpanomponao mijoro eto amin'ny anaranao a Jesosy matoky somino fa ny herinao manerana an'ity toeranyity ary any amin'ny olona rehetrarehetra izay manaraka ny toroteny amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ray zanaka sy fanahy masino amen. Andeha ary raiso ny baiboly izay eny am-pelantananao dia hojerevantsika ny tenin'Andriamanitra izay akatsika fampianarana hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny bokin'ny Josoa toko 7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 12 no andeha hovakitsika amin'izao fotoana izao ao anatin'io tsy inona no akatsika ny fampianarana ao anatin'io ihany koa no afantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra
izay noko fa tena hiteny amintsika Andriamanitra ary fantatra ny tokony ataonao androany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary zany tenin'Andriamanitra izany averiko Josoa 7 manomboka 1 ka hatramin'ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy na makiko ny tenin'Andriamanitra. Ny fahotany akana sy namonona azy fa ny zanak'Israely nandika ny didiny amin'ny zavatra voaoziny fa iakana zanak Karmi, zanak Zabdi, zanak Zera avy amin'ny firenen'i Joda naka tamin'ny zavatra efa voaoziny fa ka dia nirehetra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehova. Ary Josoa naneraka olona hiala tany Jeriko akany ay izay eo anilan'ny Betavena atsinanan'ny Betely ka niteny taminy hoe miakara ka safony tany dia niakatra ny olona ka ny safo ny ay. Ary niverina tany amin'ny Josoa izy ireo ka nanao taminy hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra fa olona tokony 2,000 na 3,000 no aoka hiakatra amely any ay. Aza manasatra ny vahoaka rehetra akany fa vitsy ihany izy dia niakatra nakany ny olona sasany tokony 3,000 lahy kanjo nandositra teo anoloan'ny mponina tao ay ireo dia nafaty tokony 430 lahy ny mponina tao ay sady nanenjika azy teo anoloan'ny mivavahady ka hatrany Sebarima izy ary namely azy teny ampidinana ka dia ketraka ny fony mivahoaka ka tonga tahaka ny rano. Averiko tsara itapany farany io aloha eo amin'ny 15 ka dia ketraka ny fony mivahoaka ka tonga tahaka ny rano dia notsiarin'ny Josoa ny fitafiny ka niakohaka tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehova mandra-parivan'ny andro izy sy ny loholon'ny Israely sady nasiany vovoka ny lohany. Ary o Josoa, indrisy Jehova Tompo, nahoana ny nanampita ity fireneny ity foana teo Jordana ianao anoloranao anay eo an-tanan'ny Amorita andrianany anay. Inay izahay mba nentiny toetra tany andafin'ny Jordana ihany. Indrisy Tompo, inona intsony no lazaiko fa ny Israely efa niamboty eo amin'ny lohan'ny fahavalony. Aoren'ny Kananita sy mponina rehetra amin'ny tany zany dia anodidina anay izy ka amony ny anaranay tsy eo amin'ny tany intsony. Ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe. Dia o Jehova tamin'i Josoa, mitsangana nahoana ny miakohaka toy izao ianao. Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandiako azy fa efa naka tamin'ny zavatra voaozina izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony eo amin'ny entana koa tsy mahajanony eo amin'ny lohan'ny fahavalony zanak'Israely. Miamboa amin'ny lohan'ny fahavalony izy satria tonga voaozina. Tsy ombanareo intsony aho raha tsy le vonina sy eo aminareo ny zavatra efa voaozina. Io tenin'Andriamanitra izay nivakitsika teo io no akatsika ny fampianarana androany atoandro. Mino aho fa hiteny amintsika rehetra Andriamanitra ary na aiza araky ny teny aloha ho anao manaraka ny toriteny amin'ny alalany Facebook dia zao ny abarako aminareo tena izy teny velona omen'Andriamanitra anao androany zay antoko no avinao sy ny fiainanao mandrakizay ka ny loha hevitra ianarantsika androany ary dia hoe ataovy ny sitrapon'Andriamanitra dia ombanao tanteraka izy. Averiko ihany, ataovy ny sitrapon'Andriamanitra dia ombanao tanteraka izy. Amparako amintsika kristianina havana izay mandrety hiafatra ampiton'Andriamanitra anaty androany atoandro dia izao. Eo amin'ny sehatry ny famponan'Andriamanitra tokoa ry havana dia ity. Ny sitrapon'Andriamanitra no tsy maintsy ataontsika sy tanterahantsika. Na mety amin'ny saintsika na tsy mety amin'ny saintsika dia miantso antsika androany ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Na mifanaraka amin'ny eritreretintsika na tsy mifanaraka amin'ny eritreretintsika dia tsy maintsy manapa-kevitra isika anatanteraka sy anapa-kevitra anao zany sitrapon'Andriamanitra izany. Na mahafinaritra anao na tsy mahafinaritra anao dia tsy maintsy manapa-kevitra isika anao sy anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra foana. Mazava ny teny Maty 5:7 ka tsy ao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia ahoana hoany. Anampin'Andriamanitra ho anao ny zavatra rehetra. Izany hoe Andriamanitra sy ny teniny zany dia mampirisika atsika, mitaona atsika,
miatso atsika andriamanitra hoe katsao fanjakan'andriamanitra raha dika tsotsotra dia hoe ataovy sitrapon'andriamanitra atao voalohany aloha nen'andriamanitra mila mikatsaka ny an'andriamanitra foana isika dia eo andriamanitra ivavahantsika io dia miatso atsika sy mandidy atsika izy androany ataovy aloha sitrapon'andriamanitra amena ohatra amin'izany zao anankiray na dia famonjena fiarah-miankina io azy laha dia tanytsaka izao raha mahafinaritra antsika sy mety amintsika sy mety amin'ny saintsika sy mivatatsika iny tokony hipetrapetraka any an-trano tokony mba hakaka iny tokony mba hiala vizaka kely satria reraky ny herinandro saingy izao na mety amintsika zany na tsy mety amintsika dia mazava ny tenin'andriamanitra ao amin'ny bokiny Hebrea 10:5 aza mahafoy fiarahan'ny olona miambina tahaka ny fanao sasany izany hoe ilay sitrapon'andriamanitra zany dia izao antson'andriamanitra foana isika mila resy lahatra mila babo anao izany isanandro amena satria ambarako aminareo androany dia ity miankina amin'ny fahavononanao miankina ny fanapahan-kevitrao anao sy anatanteraka izany sitrapon'andriamanitra izany no ahafan'andriamanitra tena mitantehatra sy mombatsika amin'ny zavatra rehetra halleloja miankina amin'izay ihany koa no ahafan'andriamanitra miazakazaka manampy atsika sy mitratsehatra anao izay tena mety eo amin'ny fiainatsika amin'ny fotoana ilantsika an'izany sao mantsy no izy ny fiangonana be dia be amin'ny olona indraindray raha ny tiany dia izao hoe andriamanitra mamonjy azy andriamanitra manampy azy andriamanitra mitany fiainana fa izy tsy teanao sitrapon'andriamanitra mihitsy mifamadika tanteraka nefa n'izany zavatra izany ry havana ny andrasan'andriamanitra sy ny ten'andriamanitra dia izao na iza olona miteny hoe kristianina na iza miteny hoe za zanak'andriamanitra na iza olona miteny hoe za mpivavaka dia raha ihany ny an'andriamanitra ny tediaviny dia izao mila manaiky sy manao sitrapony foana isika amena mila manaiky sy manao sitrapon'andriamanitra foana isika tsy ny ray andro tsy ny roa andro tsy telo andro tsy efatra andro fa isanandro mandra-pialatsika ty ambonin'ny tany eny atsany an-danitra ara inge dia mazava ny mivavaka anam-pianarin' Jesosy ho atao any amin'ny sitraponao atraizy ety atany ka tsany an-danitra ny sitrapon'andriamanitra zany dia izao mila ataon'ny vahoaka an'andriamanitra mila tanterahan'ny olon'andriamanitra rehetra manomboka ety atany ka trany an-danitra mila babo anao androany mila resy lahatra anao androany fa mila manao sitrapon'andriamanitra tovy amainy zany raha marina amena somary avery kely la teako teny aloha hoe mety tsy mifanaraka amin'ny eritreritra io mety tsy mifanaraka ny sainao mihitsy io mety raha ozy ianao dia raha araky mivinavinanao dia hoe tsy zany mihitsy nge mba fikasako sy ny eritreretika fa zao fotsiny teneko aminao hoe ataovy ny sitrapon'andriamanitra fa miankina amin'izay ihany no ahafan'andriamanitra momba atsika sy mitahatsika ary manisy ny fiainatsika ry havana izay manatrika ty fitombavaka ity maro amin'ny olona amin'izao fotoana izao maniry izy mangiataeta ary mampiazakazakazy anatin'andriamanitra dia hoe vao ny olona fonjy eo manoloana ny fahasarotako ta io manoloana zava-manahirana anahy ry havana tonga eto tsy olana amin'andriamanitra manao izany aminao fa miantso anao aloha andriamanitra androany ataovy ny sitrapon'andriamanitra halleloja amena fe sao mantsy no izy be dia be ny olona mivavaka tsy mahatsapa zavatra ngeza be ny fiarahana amin'andriamanitra indraindray izy manontany tena fa maninona ny fiainako noatr'izao foana nefa za olona mba mivavaka ihany tsy mety afaka fahasairanana tsy mety afaka olana tsy mety afaka aretina tsy mety afaka ady ary indraindray ara atao tadokivy ihany izy manoloana zavatra mitranga sy misy amin'ny fiainana ao anaty fonoteny kely aloha ny teneko aminao androany dia ity androany fotoanan'andriamanitra mijery anao androany fotoanan'andriamanitra idirana tsehatra amin'ny fiainanao androany fa ity no tirako an'izao lesona izao mantsy dia izy ity maro amin'ny olona zao vanim-potoana misy atsika izao no manontany tena hoe fa maninona ny fiainako ny tsy mety afaka olana to resy lavo tsy mety tafavoaka amin'izay zavatra atao fierevitra izy ary indraindray aza misy manontany tena hoe fa inona ny antony mahatonga zao tsy fombiazako amin'izay zavatra rehetrarehetra ataoko na inona ataony dia tsy mety mahomby tsy mety tafavoaka sahiran-dava tsy mety afaka olana
tsy mety afaka ady ary mipetraka eo amin'ny loany nyfantanina indray tsy mahita tory andro manalina tena tapidalaka re arabaky tena izy Andriamanitra fa inona loatra reny fotony ato inona loatra ny fotony fahasairanako mandrinona ny tsy mety afaka olako inona ny eo ambadika izao ary misy karazana olona ary amin'izao fotoa zao miteny manao hoe tena zangamban'olona ratsy vitana na safy olona tena voaozina zany nataon'ny sasany indraindray lasa manameloka ny tenany izy sao dia olona mbao ratsy vitany ary ako sao dia olona tena voaozina mihitsy ary ako ambaraka aminao androany tyty tsy olona ratsy vitany ianao fa androany amin'ny teny aminao tsy mety hatra ny vitana isika fa mety hatra ny falebiazan'Andriamanitra sy ny heriny atsofoko rano ianao androany hovonjen'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy halleloia fa izao anisan'ireo olona nametraka fanontaniana ve ianao na efa nietreritra manoloana ny fahasairananao sy ireo olona mety olana menjady amin'ny fiainanao anisan'ireo olona verevitra ihany koa ve na fa tsy mety mahomby amin'ny zavatra zay atao ka nametraka fanontaniana isanandro isanandro valy ny ary havana ty efa maninona inona ny antony mahatonga na tsy afaka ady natonga an'ireo olana sarobahala amin'ny fiainanao mahatonga na taizana aretina mahatonga ny fiainana mikorotan-dafy mahatonga na tsy mety mahomby amin'ny zavatra rehetrarehetra atao inona ny antony ry havana ity ny valiny amaliko azy ty ny nataontsika zanak'olombelona ihany no fototra na tonga zao fiainana mampalahelo fiainana manahirana marobe menjady eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona izao ny nataontsika ihany satria zao voalaza ny tenin'Andriamanitra tsy sitra koa zay Andriamanitra ny mampahory na manao zay mampalahelo ny fiainana zanak'olombelona Andriamanitra nanahary atsika olombelona Andriamanitra nanahary ny zavatra rehetra tsy nanao zay nampahory atsika Andriamanitra tsy namorona fahoriana Andriamanitra tsy namorona aretina Andriamanitra tsy namorona olana Andriamanitra tsy namorona ady Andriamanitra fa nanao zavatra rehetra tety ambonin'ny tany Andriamanitra dia ny tsara lavitra no fironon'Andriamanitra amena ny tsara lavitra no nataon'Andriamanitra ny zany liava malala ao amin'ny tompo dia mila babana sy resy lahatra androany tiako tonga saina manoloana famarinana hoe ny nataontsika zanak'olombelona ihany no anisan'ny fototra na tonga ny olana miady ny fahasairanana sy ny fiainana mampalahelo marobe izay menjady eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ho aza vaiko tsotsotra ry havana mantsy dity raha namio Andriamanitra zay ivavahantsika io tokoa mantsy dia izao aoko fantatrao zay manatrika ity fitoam-bavaka ity sy manaraka ny fitoam-bavaka amin'ny alalan'ny Facebook io Andriamanitra io dia Andriamanitra tena tiatsika izy amena tena tiatsika zanak'olombelona ary isika zanak'olombelona no avahan'Andriamanitra indrindra solotomen'Andriamanitra toerana tsara indrindra tamin'ireo zavaboary rehetrarehetra no fironon'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra dia ny olombelona ihany no voalazan'ny bokin'ny Genesis toko 2 andehantsika monina olona tahaka atsika tahaka ny endrikitsika hozy Andriamanitra inona ny dikan'izany ry havana ny olombelona zany nanoharian'Andriamanitra tsy resaka letareny tiako anambara aminao ary tsy izay ihany koa no tiany Baiboly ambara fa no fironon'Andriamanitra anana toetra tahaka anazy toetran'Andriamanitra dia manapaka mifehy zavatra rehetra marina ary tanteraka dia no fironon'Andriamanitra tahaka izany mihitsy ny zanak'olombelona dia izay mba tonga na miteny aminao hoe isika olombelona dia ambarako aminao fa tian'Andriamanitra loatra isika amena tena tiatsika zanak'olombelona Andriamanitra ry havana ary tiatsika mandrakizay mazava ny tenin'ny Jaona toko 7 any amin'ny 9:9 Jaona toko 7 9:9 tiako azavaina aminao androany fa tiatsika rehetra Andriamanitra tena misy fitiavana goavana be amin'Andriamanitra ao ho asonao ary mila fantatrao zany androany Jaona toko 7 9:9 zao voalaza ny tenin'Andriamanitra fa toy zao tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomen'Andriamanitra na hoe natolotr'Andriamanitra lay zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay toy zao azy ny tiavan'Andriamanitra ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao ry havana tonga eto amin'ny toeranyity tsika zany dia izao hoe mbola tsy teraka teto ambonin'ny tany mbola tsy tonga teto kory zasy ianao Andriamanitra efa name fitiavana voalohany amena be dia be tapitsika olona ratsy
nana fitondratena tahaka ny fitondratena ny jetlis mpanota nana fitondratena tena azo lazaina hoe mamenatra eo anatren'Andriamanitra mihitsy. Maro be tamintsika no nanompo sampy zay anisan'ny raran'Andriamanitra tsy tokony ho atao. Maro tamintsika no niazakazaka tetsy teroa nilomano sy nandeha tamin'ny fanao ty zao tontolo zao ty ary nanao zay tany fo hoe zany ny tena fiainana fiveratsika azy. Nefany na inona fahotanana ataotsika, na inona fahotana zay nitanterahantsika, na inona ratsy vitatsika riavana dia isaorana an'Andriamanitra lehibe. Fa io ianao ity zaty namarin'Andriamanitra nanehoan'Andriamanitra fitiavana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga olom-baovao sasy ianao ary tonga olom-bavozy amin'izao fotoana izao. No hiteka ho an'ny tompo isika rehetra. Izay mahatonga anay teny aminao hoe raha ny amin'io Andriamanitra ivavahantsika io dia izao aoko fantatrao fa tena tiantsika izy. Tsy itsika kely niazakazaka ny anatiny an'Andriamanitra Andriamanitra ô mba home famelan-keloka za na hoe Andriamanitra ô mba homeo aza Jesosy zany apa hitondra ny fineliko eo amin'ny azo fijaliana. Tsy itsika ny nangataka an'izany, tsy itsika ihany koa no nitady an'izany, fa Andriamanitra dia nafantatra hoe niafaly zanak'olombelona ho voavela eloko, nahatonga zanak'olombelona tafaverina amin'Andriamanitra mba tonga ny lovovonjy ho afaka tanteraka ampelantanana ny devoly dia ity. Zany mahafantatra vahaolana ozy Andriamanitra ho atolotro ny zanako lahatokana. Fitiavan'Andriamanitra izany. Amen na. Faharoa, tsy hoe tiantsika fotsiny Andriamanitra dia nivonjena ho afaka teo ampelantanana ny devoly isika, fa io Andriamanitra ivavahantsika ihany koa dia izao. Andriamanitra manana ny heriny tsy hitohaina ary tena lehibe izany Andriamanitra ivavahantsika izany. Andriamanitra manana ny heriny tsy hitohaina ary tena lehibe loatra izany Andriamanitra ivavahantsika izany. Ka hoy aminao androany, io Andriamanitra ivavahako sy ivavahanao io lehibe noho ny olana zay mandalo amin'ny fiainanao Andriamanitra, lehibe noho ny aretina zay misy ao vatanao Andriamanitra, lehibe noho ny fahasairanana zay mety misy aminao Andriamanitra. Mety mandalo olana ianao amin'izao fotoana, mety mandalo fahasairanana ianao amin'izao fotoana izao, mety marary mafy ianao amin'izao fotoana izao, mety ao anaty ady mangotraka ianao amin'izao fotoana izao. Amparako aminao androany tyty, lehibe noho zany zavatra sedrainao zany Andriamanitra. Alleluia! Ho porofon'Andriamanitra aminao ny fahalebiazany androany, ary ahitany fahalebiazan'Andriamanitra sy ny heriny ianao zay manao amenina mafy. Alleluia! Alleluia! Afaka isy aminao zany herin'Andriamanitra sy ny fahalebiazany zany, mbola veriko fa manana ny heriny sy tohaina io Andriamanitra ivavahantsika io. Indraindray mety mandalo ny olana, mandalo ny ady, mandalo ny fahasairana, araka ny teniko tena aloha tsy hitanao hoe fa inona ny antony. Kivy ianao indraindray, ketsaka ianao indraindray, ary indraindray tady anapa-kevitra diso ianao hoe raha izao rangano mitohy tsy hivavaka ntsony aho, raha izao no mitohy hiverinarana angambana, raha izao no mitohy tsy hanompo an'Andriamanitra intsony aho, na izao no mitohy ndeha hifindra fiangonana. Tsy a androany manoro hevitra anao, aoka tsy hemitra ianao, aoka tsy hiverin-dala ianao, aza miala amin'Andriamanitra izany. Fa io olana sedrainao io lehibe noho io Andriamanitra ivavahanao. Io azy sedrainao io mbola lehibe lavitra ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ary tsofoko rano, ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra anao androany, ahita ny herin'Andriamanitra anao androany. Alleluia! Amen na fe. Lehibe loatra mihoatra lavitra no zay olana lalovanao sy ny ady zay misy amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ohatra reto andeha ho jerevantsika reto hoe lehibe lavitra noho ny ady na ny olana na zava-manahirana zay misy amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Ohatra voalohany ho jerevantsika dia ao amin'ny bokyny Mpanjaka faharoa toko fahaefatra manomboka amin'ny andininy voalohany. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra manomboka amin'ny andininy voalohany andao faranantsika hatramin'ny andininy fahafito tsy maninona. Sao mivaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nampitombony Elisa ny diloilon'ilay vehivavy maty vady. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany. Nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao, ary ianao malala fa natahotra an'i Jehova ny mpanomponao, nefa tonga ny tompotrosy aka ny zanaky ny rahalahy mba ho andeviny.
dia hoe lesa taminy inona ary no ataoko aminao lazao amiko inona avy no nananao an-trano fa ho raha vehivavy ny ankizy vavinao a tsy manana na inona na inona ao an-tranony afa-tsy diloilo ray tavoara-monjy ary ho izy andeha mindrambilany amin'ny namanao rehetra manodidina dia vilany tsy misy zavatra nefa asa tao vitsy ary efa tafiditra ianao dia aoka irindry baravarana ianao sy izy mirahalahy zanakao ary manodina amin'izany vilany rehetra izany dia atokany izay feno dia niala teo aminy raha vehivavy ka nirindry baravarana mba amin'izy mirahalahy zanany ary izy mirahalahy nitondra ny vilany eo aminy fa ny reniny kosa nanidina ny diloilo ary no nifeno ny vilany dia hoy izy tamin'ny Elisy azafady tompoko ary no nifeno ny vilany dia hoy izy tamin'ny zanany hitondray vilany ray koa aho dia hoy izy taminy tsy misy vilany intsony ary dia nitsahatra ny diloilo dia avy raha vehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra ary kosa izy mandehana midiny diloilo ka efantrosan'olona aminao ary izay sisa dia ivelomanao sy ny zanakao. Ity tantara anankiray ity zao dia mampafantatra ny afatra izay netiko taminao teto ateo alomana hoe manana ny heriny tsy etoainy ity Andriamanitra ivavahantsika ity ary lehibe lavitra noho izay olana sedrainao sy ny ady izay lalovanao ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny heriny ary tena ain'Andriamanitra tokoa ny miasa sy mitratsehatra mamonjy ny olona rehefa anaty ady sy olana izany olona izany. Ity vehivavy ity dia vehivavy anankiray nampalahelo satria ambaran'ny Baiboly fa maty ny vadiny. Ity vadiny ity dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zanaka mpaminany, zanaka olom-baositra, olona natahotra an'Andriamanitra raha lehilahy. Fa rehefa maty nefa ny vadiny dia izao zavatra nampalahelo fony fahavelony raha lehilahy dia nananany olona trosa ry zareo. Ka rehefa maty moa lay vady zay mpampidi-bola, lay vady zay mpamelona, tsisy azo ateherana intsony dia mifenan'ity vehivavy ity. Fa sao tranganisy tonga ny tompotrosa nandondona tao ambaravarana zareo. Oh Dio, nojerevana teo ambaravarana akory ny atairan-dranabavy fa olona tonga hitakitrosany tao ambaravarana ary sao olona tonga hitakitrosa fotsiny fa olona avy avy sy nampiroro ary nampitahotra hoe rehefa tsy voalohanao volanay alainay zanako amin'ny rahalahy mo ataonay hipiasa ho andevonay. Tsy moramora nge zany ry havana manatrika ty fitombavaka ity olana goavana izany. Le vady zay mba niaterany efa maty, le vady zay mba niakinany efa maty, ny tompotrosa koa mampitahotra, ny zanaka zay mba teo ampelantanana mba ho mpanampy na lain'ny olona mba ho andevony. Ny aniherin'ity vehivavy ity ty izao raha maha-olombelona anazy dia tsy voavahan ny olana, raha maha-olombelona tsy hitantsony zay ho atao fa isaorana n'Andriamanitra lehibe. Andriamanitra maheno, Andriamanitra manana ny heriny, manana ny fahalebiazana ary Andriamanitra afaka mamonjy ny olona zay miankina amin'Andriamanitra. Amenna, amonjy anao Andriamanitra androany, amonjy anao Andriamanitra androany, hofidian'Andriamanitra ianao zay viarevitra amin'izao fotoana zao, ianao zay efa tapidalakale, ianao zay efa kivy amin'ny fiainana, ianao zay efa ranomasolava amin'ny fiainanao, androany aza matahotra raha namonjy aty vehivavy ty Andriamanitra, anjaranao voavody androany, anjaranao tahin'Andriamanitra androany, anjaranao ndray fahasoavana sy fandresena. Amen ve? Rehefa tonga tao amin'ny Elisa izy nitondra ny olana, tompoko ampio ahosy fa ianao malala fa nivadiko tamin'ny fahavelona olona matahotra an'Andriamanitra izy. Nytianyty vehivavy ty ambara zany dia izao hoe tao anatrehan'Andriamanitra ny olako fa miandrandra anazy izahako. Mila famonjen'Andriamanitra sy ny fanampiany aho. Dia akory izy ianao zavatra ny-trano zao tenen'ny Elisa taminy, inona ary no ataoko anao manana olana tokoa ianao, inona no ataoko, inona avy ny ao an-tranonao. Zao avetrany ny tenin'ilay vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana na inona ao an-trano afa-tsy diloilo raha tavoara monja. Ainao
inona tokony tenenana zany efa dilo iray tavoaramonjy zay sisany eo am-pialatanana zay sisany mahananana diloilo tsy mavaolana akory ary tsy mahefantrosan'olona atao amin'izy telo mianaka zay mba eo am-pialatana kozy lay vehivavy fa zao ny teniny Elisa taminy andehana aingana mandehana mindrambolany amin'ny olona manodidina anao amin'ny namanao rehetrarehetra filany tsy misy zavatra ary azo atao vitsy zany dika zay de ty zavatra ngeza be nataon'Andriamanitra teo fiainana. Halleluja! Anao zavatra lehibe Andriamanitra androany anao zavatra lehibe Andriamanitra androany amen. Lasa izy telo mianaka nindrambolany tany aman'olona rehetra rehefa tonga ny vilany be dia be ny vilany tao an-tranony rehefa tonga ny vilany tao an-tranony dia inona zavatra ny tenenin'ny Elisa taminy zao rehefa tafiditra ao an-trano nareo telo mianaka dia idino trano dia alavy le diloilo amin'ny tavoara dia aidina ao anatin'ireo vilany amin'izay le diloilo dia idinona ozy ireo zavatra mampahery be hoe ten'Andriamanitra manana ny heritra etoana rangahandriamanitra ary ten'Andriamanitra lehibe tokoa izy sady zany ve lehibe noho ny orana venao fa goavana aminao dia mety ny tena goavana ny olako tena mafy ny ady tena ohatra zao fa amin'Andriamanitra hotsotra ny amahan'Andriamanitra an'io androany amen. Halleluja! dia tonga tao tokoa ary nampidinina le diloilo nararaka natao tavilany dia zay vilany rehetrarehetra tonga nampidinina dia midina le diloilo ao anaty tavoara mahagaga ngesy zany riavany hoe diloilo kely ray tavoara monja fa zay vilany rehetrarehetra nalefa teo amin'ilay vehivavy zay vilany batainy ilele zanany dia feno daholo nararaka tonga dia feno nararaka tonga dia feno nararaka tonga dia feno zay vilany rehetrarehetra tonga teo aminy feno daholo daholo. Halleluja! Vitsy zay alefa hoany vilany ozy le raha matoa zao ny tenin'izy mirahalahy tsisy vilany tsony reny tapitra tanteraka vilany feno daholo dia niaraka tamin'izay dia nitsahatra indray ny diloilo. Halleluja! Mahagaga zany niaraka tamin'izay dia nitsahatra ny fidina diloilo zany hoe ny rehefa tapitra feno vilany zay vao nitsahatra ny diloilo amin'ny anaran'i Jesosy tsy hitsahatra ny fanambinan'Andriamanitra anao tsy hitsahatra ny fanambinan'Andriamanitra anao tsofoko rano ao anatin'ny bolana efa bolana farany amin'ity taona ity ho tena fitahin'Andriamanitra lehibe ho fanambinan'Andriamanitra lehibe zay tsy azonao tao anatin'ny 8 volana ho ataon'Andriamanitra aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amin'izay manao menina mafy ane zany halleluja. Gaga daholo le vehivavy sy ny zanany hoe fa ahoana na tonga le diloilo nirotsaka tao anatin'ireo vilany be dia be reo ary rehefa tapitra feno ny diloilo feno daholo ny vilany rehetrarehetra izay vao nitsahatra le izy dia zao ny tenin'ny Elisa amin'izay o raha vehivavy mandeha any ianao amidina diloilo reo dia tonga dia efantrosan'olona dia ny ampy mivola ivelomanao sy ny zanakao rehetrarehetra. Isaorana an'Andriamanitra voavaha ny olana rehetra ary nitahina izy telo mianaka ho tahaka izany aintsoina ataon'Andriamanitra eto. Andriamanitra manana ny heriny tsy etohain'Andriamanitra ary Andriamanitra manana ny fahalebiazany lehibe. Halleluja! Amen. Ve le olana toa efa navery-hevitra le olana efa saribahana raha maha-olombelona le olana efa tsy hitatry ny ahoana fana tena miala amin'ilay izy rehefa nentina teo anatra'Andriamanitra ny vasa tsy ny va androany anko anjarako sy anjaranao zay tonga eto mety anisan'ny olona very-hevitra anao amin'izao fotoana mety nefa anisan'ny olona feno olana anao amin'izao fotoana anisan'ny olona tena tsisy anao tsy mihaizana atao amin'izao fotoana zao aza matahotra anao fa androany anko tahaka ny namonjen'Andriamanitra nyity vehivavy ty no amonjen'Andriamanitra anao zay tonga eto androany ka hoy aminao amin'ny anaran'i Jesosy ho vahana io olanao io androany lehibe noho ny olana zay sedrainao Andriamanitra lehibe noho ny olana zay misy eo fiainanao Andriamanitra sady zany ve. Halleluja! Ohatra faharoa any amin'ny Maty 7:7-20 mbola tiako ampahafantarina anao hoe tsy hoe tianao fotsiny Andriamanitra dia namonjy mifananao dia ampy zay fa izy koa dia Andriamanitra manana ny heritra etoaina ary tena lehibe sy goavana zany Andriamanitsika zany lehibe noho ny olana
lehibe noho ny atsetrainy lehibe noho ny aretina zay mety mikiky ny vatanao io izy sy mieriny Mateo 7:20 zao anko zavatra nisy tsy hoe tao amin'ny testamenta taloha Andriamanitra niasa fa amin'ny testamenta vaovao tsy manao tsony fa pirofiny zany ty tantara hitantsika te mbola mitoy miasa Andriamanitra zao zavatra nisy tao amin'ny Mateo 7:20 ambarany tenin'Andriamanitra fa nisy zazavavy tao maty nisy inona hoe rehefa maty ty zazavavy ty zay zanaka ny ray aman-dreniny zanaka vavy tokana tena azo lazaina fa mba tena fanana ny ray aman-dreniny zany satria misy fiteny malagasy hoe zanaka angehareny ka rehefa maty lay zaza dia ny kitaba ny olona samy nanana fomba nytenena sy mifadika any dahoany ny olona taitra ny olona tao an-tanàna maty ve iny vehivavy iny vao mala eny ny hitanay maty ve iny vehivavy iny vao tankeo any ny hitanay maty ve iny vehivavy iny nefa ny olona tsy nararitsy naninona maty lay vehivavy rehefa maty lay vehivavy ny korotana daholo ny olona rehetra ny kitaba ny olona araka voalaza Mateo 7:17 nomboka natsony amin'ny pitsokasodiny tika zany famisoana zareo tsy izy azo atao itsony ary amparako amintsika tonga eto fa tsy hoe olona tsy mahafantatra na inona reo ray aman-dreniny na hoe olona tsy mahalala koa ny olona manodidina sy ny lehibe teo an-tanàna ka tsy halala hoe olona maty sy ny olona matory sa hoana ny olona raha matory enge dia ho fantatra foana fa Jesosy rehefa tonga tao amin'ny tanàna zay nisy an'ity zazavavy maty ity dia tonga Jesosy dia zao teny Jesosy hory zareo tsy maty ity vehivavy ity fa matory io meme ny olona rehetrarehetra Jesosy koa rangah dia zay le problème le mpivavaka efa hita fa efa maty zay zany dia sanatria ve dia olona hafahafa zay ka anariny ranomasina isitoloko fotsiny eto sanatria ve zay dia hiatso alahelo any fonay fotsiny eto ka dia ikokoko itomantsy ao atsy-ahoany raha olona matory iny dia mahafantatra ihany izany tsy afantatra hoe olona matory io raha olona matory dia ohatra hoe ho an'ny olona sasany miaraka matory amin'ny olona mierotra dia fa hoe raha za mibandray za mierotra be zany raha matory toa dia ina mierotra izy dia matory ny olona matory anko dia mety misy fofinaina voaka mba vorony efa hitanao mitsona afatana mbola matory io voaka fa misy io fofinaina mivoaka eo vavorony toy zany tena matory marina izany raha olona mbola matory anko dia ianao mitepitepiny ao anatin'ny fo sa tsy zany ve fa teto koa ny hitan'ny olona dia zao olona maty ny hitan'ny olona dia zao olona efa tsy velona tsony fa Jesosy kosa dia mahita hoe tsy maty vehivavy fa matory ka hoe aminao androany ny fiainanao tsy arak'izay jerevan'ny olona tsy arak'izay lazain'ny olona fa Andriamanitra androany izy ho tompony dia farana fiainanao zay manao menina mafy sa tsy zany ve anany olona hiteny izay teneniny anany olona ilaza zay lazainy zao teneniko matetika ny lasanao afaka miteny izay lasanao ny olona sa tsy marina zany zay hitany tany aloha afaka teneniny zany zay lasanao tany afaka tsikeray zany zay lasanao tany afaka afoaziny zany fa ity teneniko aminao no avinao rehetra tsy eo ampialatanan'ny olona fa Andriamanitra rery ihany izy ho tompony ho avinao Alleluia sa tsy zany ve afaka miteny ny olona afaka milaza zay ty niteneniny olona ianao vehivavy ohatr' zao ianao lehilahy ohatr' zao ianao olona ohatr' zao na ohatr' zao ny lasanao tsy maninona zay teneniny ihany fa mifantatry dia ity no avy tsisy manana sy mahafantatra no avinao afa-tsy le Andriamanitra rery ihany ary any fijerin'Andriamanitra no avinao dia ho tsara lavitra noho ny lasanao no avinao rehetra amena ho tsara lavitra noho ny lasa ny ho avinao rehetra amen ekena fa maty lay vehivavy ekena fa zay ny hitan'ny olona teo fa Jesosy koa manana ny fijeriny sy ny tenenina sa tsy zany ve tsy maty vehivavy fa matory io Jesosy ny memeny olona nanomboka nanana an'izay teneniny olona fa inona zavatra nisy lasa Jesosy nitsofoka tao anatin'ny trano misy le zazavavy amin'io efa apatoriana mety efa tsy haiko hoe ambony latabatra sa apatoriana ambony fandriana sa mety efa nrakofana voaly sa mety efa nampanaovina akanjo fotsy be lava be sa tsy haiko tsony araka fanao amin'ny olona maty fa tonga tsy hoe Jesosy dia zao voalaza Mateo 7:20 no raisiny tamin'ny tanana ilay zazavavy dia nifoaziny dia natolony andray aman-dreny ndo hitehaka ho an'i Jesosy sika rehetra
manana ny eritserytoena ny andriamanitra ivavatsika ary andriamanitra mahery sady magady lehibe lavitra noho ny olana na ny azy esetretsika izy riavana amena alleloia nitsangana le zazavavy tena tolo ny andreniny androany ankeo amin'ny teny aminao anolotra vahaolana ho anao andriamanitra anolotra fandresena ho azy manao menina mafy andriamanitra ho tahin'andriamanitra ianao zay fakivy io aza mitoloko ianao aza malahelo ianao aza mitomany aza mitanondrika akory ianao fa raha mbola itoy anompan'andriamanitra ianao raha mbola itoy fikitran' jesosy ianao raha mbola itoy joro ianao ka tsy verin-dalana teny aminao aho fa hovain'andriamanitra ho tsara lavitra no avinao rehetra amena alleloia hoy amintsika androany tsy taloha tamin'ny andro ny testamenta taloha na tato amin'ny testamenta vaovao any andriamanitra no mpamaolana na mamonjy ny olona rehetra fa mandraka ankehitriny dia maro ny olona tena mbola hoe hiasan'andriamanitra toy izany ao amin'ny fiainany satria nahoana andriamanitra dia tsy miova ny heriny tsy miova ny fahalebiazany tsy miova ny fahaiza-manaony andriamanitra enko tsy mamitaka tsy mametsy fohifohy fa zay nataon'andriamanitra taloha dia mbola ataon'andriamanitra manaky ny androany amena alleloia mbola ataon'andriamanitra zany hoe mbola miasa ny fahalebiazany sy ny heriny mbola tsy miova andriamanitra mbola afaka ampiasainy ny fahaiza-manaony rehetra fa ity nefa ny fanontaniana mipetraka ary dia izao hoy ateo hoe mbola afaka miasa andriamanitra mandrak'androany ny heriny tsy etoaina sy ny fahalebiazany dia mbola afaka mihetsika sy miasa mandrak'androany fa zao ny fanontaniana mipetraka ary dia fa maninona ary ianao no tsy tena mahatsapa izany mihitsy kanefany a olona mba mivavaka ary manompo an'andriamanitra ihany maninona ianao miteny hoe za mpino za kristianina za olona mba manara-diny tompo dia maninona za no tsy mety afaka olana no tsy mety afaka ady nefa le afatra ampitonoan'andriamanitra dia hoe lehibe mihoatra lavitra noho ny olana sedrainao andriamanitra lehibe lavitra mihoatra noho ny ady zay sedrainao andriamanitra dia maninona nefa ntsika mivavaka to manompo an'andriamanitra fa tsy mahatsapy zany dia hoy voalohany ny valiny dia ity ny mahatonga ny olona maro tsy tena hoe afaka olana na ady lava ny fiainana na tena tsy afa-pasairanana na ohatra ny fikorotana sy faravana foana ny tsapany na tsy mety tena mahomby amin'izay atao voalohany maro amin'ny olona milaza fa hoe kristianina zay zanak'andriamanitra no tsy tena mbola tena mpivavaka akory izy mivavaka fotsiny izy maka ao am-piangonana manatona mpanompon'andriamanitra fotsiny izy satria nahoana misy zavatra mamporotra azy misy zavatra mamatitra ny fiainana zay tsy vavahana maha-olombelona azy porotra izy tsy tantsona hoe iza ny amonjy azy iza no sarangotiny iza ny anampy azy ohatra hoe narary mafy izy dia mety efa nanatona mpanompo sampy mety efa nanatona dokotera mety efa nandeha testero fa rehefa tsy sitrana antsony ny aretiny dia misy karazan'olona mitodododo andeha aloha mba hivavaka any sao dia mba sitrana ny aretiko zany hoe tsy tena olona vonona hivavaka tena hitady an'andriamanitra le olona fa n'olona fampiretana n'olona zava-manahirana anazy fotsiny dia lasa izy mba anatina pastera anatina mpanompon'andriamanitra na mba anatina fiangonana ao amin'ny jaonina toko faefatra nefany andiliny 3:20 dia zao ny olona tediavin'andriamanitra jaonina toko faefatra ao amin'ny andininy 3:20 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady mpivavaka ho tahaka izany raha ninona hony raha ny tena mpivavaka ry ava malala ho amin'ny tompo androany dia miantso anao ako ho anao zay manaraka ny toriteny amin'ny alalan'ny facebook ho anao zay anko manatrika fitaom-bavaka atao tranon'andriamanitra asa hoy amin'andriamanitra androany fa olona tena mpivavaka ianao amena tsy hoe noho ny olana dia andeha hivavaka
na no fahaseranana dia hivavaka na hoe noho ny aretiko dia hivavaka fa androany dia manapa-hevitra ianao hoe tena za manomboka androany dia anapa-kevitra hoe za tena olona tena mpivavaka marina. Amen na ny fiainana tena ny atao hoe tena mpivavaka mantsy dia ity ohatra anankiray zao. Za zao ohatra andeha ngamba nalaiko ohatra zay ny akaiky indrindra. Za zao misy olona pino indraindray dia manome akoho anahy izy, manome bitro izy ka za zany tia bitro, tia mihinana bitro ah. Dia misy karazan'olona efa mahafatana hoe impasteur iny tena tia mihinana dia manome bitro, manana bitro voalava ao an-tranao zao, manana bitro lava sofina le ohatra somary atonotondro eny, manana le bitro ngeza be reny ao. Dia nompiko ilay izy, rehefa nompiko ilay izy dia nanomboka niteraka, dia le akoho nanomboka nanatody, dia be dia be aho. Dia izy esy tamin'ny olona fiasaza hoe tena mpiompy nefa za olona pastera ny ataoko arisanandro sanandro miteta ty varavaran'olona ity, mandeha mitoro fery etsy seroa, mandeha mivavaka ho an'olona etsy, mamoaka devoly etsy seroa. Dia tena zany reny hoe zoary zareo za tena mpiompy. Nefa zay sy le akoho ary amin'ny maraina any mody mividy ravinana raha misy fotoana dia atsipiko ao amin'le bitro, raha riva indray vao hitako le izy. Amin'ny maraina mahita le akoho eo, amin'ny riva indray sasany ary ny atody mivaky, satria olona tsy pijatsy mpiompy fa mba manana dia mba ataoko fotsiny. Fa ny olona tena mpiompy dia zao io tena atinasany, ny olona tena mpamboly io ny atinasany. Za zao tsy tena amin'io, za tena mpamboly, misy tany za zao manana tany eo. Dia sy madamako ndao raha gamba ambolena io apetraka fotsiny eo le tany, mandra-pavita zay tokony atao amboniny, ndao mpambolentsika le atsasany iny dia satria anaovana zaridaina. Dia nambolenay, dia nasiana hanana tao, nasiana petsay tao, nasiana tisamma tao, nasiana salady tao, nasiana voatabia tao. Rehefa niakatra amin'izay le izy nomboka faly reo ohatra metika le mamboly nomboka misy olona ry pastera mba anaovy salady eo mihinana salady raiky veta, maka hanana be dia be zay, lasa ny olona ndrara mitady sao dia mahavity ny hananao ohatrinona vidinao fa za tsy afaka izesta hoe za tena olona tena mpamboly na za tena mpiompy. Zara zao ohatra tapabolana vao tonga ny aloha fa le olona karakara mbany ainao tadidiko zao za nandeha nanao asan'Andriamanitra, mamangy ny asan'Andriamanitra tany Betafo. Ny olona any ny akamaroan'ny olona tatsaha miompy na mamboly. Miala teto zay dia efa nafatsafara hoe vangiony ny olona, ampahirezy ny olona. Mandeha amin'izay zay mitady ny olona ozy ianareo, aiza ny hitana ny olona any am-pihavana karoty, ozy amin'izay teneniny olona, tenenina ny olona ho avy any an-tranonareo zay mba hamangy anareo mba hampahery dia zao teneniny olona. Zay zao pastera mety ho tratranao raha pitsy fa any am-birao anao za, any am-birao anay zahay. Aiza am-birao anareo eny atamboly satria tena fiainana io mpamboly izy. Inona amin'izay lasa ina makeny atamboly eny tratrany am-pihavana karoty sady midena tianao Jesosy androany dia manora ny fiainanao anazy sady avainy zareo any ny karotiny eo ihany sady toriteny etsy alefa androany tapa-kevitra venao, resy lahatra venao fa Jesosy tianao tiamonjo ny fanahano eto ambony tany ary te hitolona ny fiainanao mandrakizay ary tsy vita zany hoe fanampy anao izy baba ozy le olona fanotra fiainako an Jesosy izy amin'io satria zay izy tena mpiompy izy, tena mpamboly izy dia eo amin'ny asany. Ohatra zany koa androany raha tena mpivavaka ianao dia olona mpanao sitrapon'Andriamanitra. Halleluja! Mitady inona ho ny Andriamanitra? Mitady tena mpivavaka Andriamanitra, tsy olona mpakaopikona nitondra olana fotsiny, tsy olona nitondra niady sao fahoriny fotsiny fa gany engany olona tena mpivavaka amin'izay ny hitan'Andriamanitra eto. Halleluja! Halleluja! Amen ve? Ahoana ary zany olona tena mpivavaka zany zay nga manojerevantsika foy rehefa aveo. Ahoana ary izany atao olona tena mpivavaka zany? Izany olona tena mpivavaka zany dia zao miaina tanteraka ara-panahy, tsy olona ranofo intsony fa olona tena ara-panahy mihitsy zany olona mpivavaka zany. Amen. Ny olona tena ara-panahiny dia afantatra izy hoe ohatra zao ty teneniko ty. Raha ianao zao taloha misy olona manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreritrao, na misy olona fotsiny hoe manao teny mahery anao na mana fitohana anao dia ahoana nataonao taloha? Fampitahana eto androany tonga dia na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  fa ahoana kosa ny fanao azany fa amin'izao fotoana zao dia na ianao any ary dia atsapa hoe raha za taloha iny. Dia nisy anina teto androany alady atoandro fa ianao mihitsy ny efa tsy ara-nofontsony ianao fa efa ara-panahy. Tena niova tanteraka zay natao olona tena mpivavaka. Amen na le Joana toko faefatra ihany koa dia miteny hoe ny olona tena mpivavaka dia olona marina. Amen. Marina eo anatin'Andriamanitra,
marina amin'ny zavatra atao rehetra. Zay ny olona atao hoe tena mpivavaka, olona tena marina. Ary ny olona tena mpivavaka ihany koa dia olona matahotra an'Andriamanitra zany. Olona maninona hoe olona tena matahotra an'Andriamanitra natao hoe olona tena mpivavaka. Izany hoe isika rehetrarehetra manatrika eto androany zany dia afaka manontany ny tenanao ianao hoe tena mpivavaka sa mbola ilay olona tsy tena mpivavaka. Fa itsika rehetrarehetra dia tokony tena hoe olona misy tahotra an'Andriamanitra mandrakariva. Andoika jerevana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 ao amin'ny 2 asan'ny apôstôly toko 10 ao amin'ny 2 dia zao mivaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba niankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Zany hoe ity lehilahy atao hoe Cornelio rehefa tonga tao amina kapiteny anankiray dia natsapa mihitsy hoe olona tena mpivavaka tsara sady maninona hony sady matahotra an'Andriamanitra. Ny olona tena mpivavaka riavana dia tokony ho hita ho amin'ny foana ny tahotra an'Andriamanitra. Raha tiana ho tsapanao ny fomba an'Andriamanitra, raha tiana ho tsapanao Andriamanitra hamonjy anao androany, aseho fa olona tena mpivavaka ianao, misy tahotra an'Andriamanitra ao anatinao ao. Amenna. Ahoana ihany koa zany hoe olona tena mpivavaka marina. Jakoba toko 1:9-20. Jakoba toko 1:9-20. Zao mivaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy olona manao azo ho mpivavaka, raha misy olona maninona hony? Raha misy olona manao azo ho mpivavaka nefa tsy mame vavana fa mamitaka amin'ny fony dia zava-poana ny fivavahana zany olona zany. Raha misy olona miteny za mpivavaka ozy nefa tsy mafeny vavany, mbola mandaiga ny vavany, mbola manaratsy olona ny vavany, mbola miteny ratsy ny vavany, mbola miteny foana ny vavany, na miteny hoe mpivavaka ianao kanefa tsy mafeny vavanao, zava-poana ny fivavahana ataon'izany olona zany ozy. Tsisy fomba an'Andriamanitra akory. Riava malalo amin'ny tompo, zay ny ahafantarana fa tena mpivavaka ianao. Zany hoe ny mahatonga ny olona zany tsy tena matsapa le fomba an'Andriamanitra, tsy tena matsapa le famonjen'Andriamanitra, fa azy olana mandrakariva ny eo amin'ny fiainana efa mba lasa fa mivavaka izy, dia io ny antony voalohany. Tsy tena mpivavaka ny ankamaroan'ny olona. Fa misy zavatra matery azy fotsiny dia mba hitady ny famonjen'Andriamanitra izy. Fa za tena babo ary resy lahatra. Raha misy olona tena tapa-kevitra tena hivavaka sy hitady an'Andriamanitra marina ary vonanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany, dia tahaka ilay tantarako teny aloha, mora amin'Andriamanitra ny hamonjy anao sy hamany olonao rehetra. Amenna. Faharoa, ahoana inona ihany koa no antony famandrinina? Misy olona hoe mivavaka mitram-piangonana fa dia ady olana fahasarotana fahasairanana foana ny fiainana mandavataona. Inona ny antony koa famandrinina? Miverina kely ao amin'ilay Josoa toko 7 manomboka 1:1 ka hatramin'ny 12 teo. Tamin'ny andron'ny Josoa nitondra ny zanak'Israely dia nanomboka nitondra ny zanak'Israely Josoa dia ozy Andriamanitra taminy taka nombako ao Mosesy ry Josoa nombako anao. Raha nandresiny Mosesy tamin'ny nitondra ny zanak'Israely dia natao andresiny koa Josoa rehefa mitarika ny zanak'Israely. Ary misy firenena maro talohan'ity ady ity zay fa niady tamin'ny zanak'Israely fa nandresy foana izy ireo satria niaraka tamin'ny Andriamanitra. Fa tamin'ity tantarandray mitoraka ity dia ozy ny Baiboly nisy tanàna kely anankiray atao hoe Ai. Kely tanàna io. Hotafiana na hoe hiady tamin'ireo zanak'Israely. Dia zao ny fanao Josoa. Raha andeha hiatrikady izy ireo tsy tonga dia mandeha fotsiny amin'izao fa jerevana aloha ny tany apetrapetraka ohatrany ahoana ny fomba ahafahana miady. Dia nalefa ny mpisafy ny tany. Mandeha anary zareo jereva manahoana sy manahoana ny tanàna ao amin'ny ay ao. Tonga ny olona dia niteny, Josoa aza manasatra ny vahoaka ho antsika fa aza alefa ny daholo ny olona. Fa vitsy ihany ny tokony ho miaramila, vitsy ihany ny alefa ho any. 2 na 3 lahy ihany ny alefa ho any fa vitsy kely ny olona amin'ny tanàna ny ay. Tsy maintsy resitsika ireo. Mazava be toa dia babo ny fony Josoa ary resy lahatra izy satria izay tokoa ny hitan'ny olona.
zay zavatra efa hitan'ny olona tao fa nalefa ny miaramila 3 arivo lahy nalefa nanafika ny tanànany iay tsy napozina ny valikafatra tsy napozina ny vokatra azo satria fandrasena ny natenaina fa fatesana no hita faresena no nentina mody fa fambaraka no tsapo ary te josoana nomboka gaga satria nitsoaka dahoaly ny miaramila ianina amin'ny 30 lany ray maty ny ambony fahavalo ny zanak'Israely dia tonga tao amin'ny Josoa izy ireo ka nyteny manao hoe nanenjika anay ary zareo ahoana nataonay Josoa dinona ozy nareo vao tonga tao amin'ny Josoa reo tafika Josoa sy ny lohan'ny Israely tonga dia nikohaka tamin'ny tany nosorany vovoka ny lohany nanomboka nytaraina tamin'Andriamanitra nomboka Andriamanitra fa maninona izay nyresy Andriamanitra fa ozany efa baraka Andriamanitra fa naninona nisy moaty ny miaramila Andriamanitra tanana kely fetsy resinay tonga Andriamanitra dia niteny tamin'ny Josoa ianao tsy nahalala ianao tsy nafantatra mitsangana teo ianao zao nyteneniko aminao izy nina tonga nareo resy mahatonga ny hoady io tsy mety afaka natonga namiteny efa baraka izahay dia nataonareo ihany satria misy lehilahy anankiray tao atao hoe Akana nangalatra io nanitaka io nafianao anaty entana ilay izy noho izany efa nandrarako anareo io aza makan'io tsy omba anareo intsony ao izy Andriamanitra raha tsy esorona io tsy tongatonga ho azy ry havana ny ady tsy tongatonga ho azy ny olana tsy tongatonga ho azy ny fahasairana fa misy antony ao misy teny malagasy anankiray izay miteny manao hoe hitsikitsika tsy mandihy foana ozy fa misy raha ao zay olana tsy mety afaka ady tsy mety resy aretina tsy mety sitrana fahasairanana mandavataona tsy tongatonga ho azy anko eo fa misy raha ao koa ka hoy aminao androany tapao ny hevitao satria ozy Andriamanitra tsy omanareo intsony raha tsy efa le vonona le zavatra nangalarina raha tsy efa le vonona le zava-boahozina dikan'izany ity raha tianao ianao andresy raha tianao tsapa ny fomban'Andriamanitra raha tianao ombanao Andriamanitra mila tanterahana sy atao sitrapon'Andriamanitra rehetra amen halleloia faraparanako sady ary ny afatra izay netiko eto amin'ny toeranyity androany hoy aminareo Andriamanitra sy ny heriny dia tsy miova mandrakizay afaka mbola momba antsika Andriamanitra afaka mbola ampiseho ny heriny sy ny fahalebiazana amin'ny fiainantsika Andriamanitra miantso anao amin'izao fotoana izao tapao ny hevitrao andaontsika hanao dingana hanao sitrapon'Andriamanitra rehetra na mety amintsika na tsy mety amintsika ilay izy tanterao sitrapon'Andriamanitra faharoa mibeba tanteraka mihitsy eny anatren'Andriamanitra ny amin'izay rehetrarehetra mety fahotana na zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra nataonao mifinamin'Andriamanitra ianao mibeba ialao tanteraka izany taka ny tenan'Andriamanitra tamin'ny Josoa hoe tsy momba anareo intsony raha tsy miala mihitsy aloha le zavatra efa voahozina na le zavatra nangalarina Andriamanitra nge no sahirana nanala ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanany tamin'ny sandra-hiditra sy ny tanana mahery ozy no nitondran'Andriamanitra an'izy ireo ny alavany Egypta makao amin'ny tany Kanany maro nge zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo tany amin'ny tany teny amin'ny toerana izay nandehanany fa nagaga ity noho ny le zavatra nataon'ny zanak'Israely sy ny fahotana ny aina ny Akana dia lasa resy tsy resy lasa tsy afaka ny ady ny teny Josoa fa baraka izay sahirana sy ny ady saina ary ozy ny baiboly tonga ketraka ny fon'ny olona ka tonga tahaka ninona tonga tahaka ny rano andaontsika napa-kevitra hibebaka ary tena napa-kevitra za tena mpivavaka marina manomboka androany Andriamanitra tena ho fiainako izany halleloia ho fiainako tanteraka izany araka le ohatra ny teneniko tena aloha hoe tena mpivavaka dia fiainan'le izy fiainany manao sitrapon'Andriamanitra ka tompona hitantsika rehetra ho an'i Jesosy mivoninahitra ndaontsika hisaotra ny tompo amin'izao fotoana izao na ho anao any an-trano any mpanaraka amin'ny Facebook na ho anao atao fiangonana dia mivavaha ny fonao rehetra amin'ny soran'Andriamanitra Andriamanitra rainay io sotranao amin'ny anaran'i Jesosy ako ny amin'ny teny nampitondrainao androany mamindrafo amin'ny olona rehetra tonga eto ka sy ny fomba mampananay mba toina vonona izahay anapa-kevitra izay anao sitrapon'Andriamanitra rehetra raisy ny fifonana ataonay na ho anao any an-trano any dia mandolia mivavaha anaova fifonana ataova ny sitrapon'Andriamanitra rehetra dia afaka momba antsika Andriamanitra aza manao tahaka ny Akana noho tsy fanaovana le sitrapon'Andriamanitra dia
resy izy maty izy ravany fiainana hoanao ankoa atao am-piangonana beba mifinan'Andriamanitra mifinana ten'Andriamanitra mihitsy manantena famonjy antsika Andriamanitra androany misaotra ny tompoandriamanitra raiky tsara indrindra misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy aho fa ianao nampitondra zany teny zany tompo ho azy zao fiangonanao eto amin'ity androndra kely ety sy ho an'ny olona rehetra ny anatin'ny toerana misy azy any mamindra fo Andriamanitra ianao amasino amin'ny ranao Jesosy izahay manlora tenanao sitrapon'Andriamanitra ary mitenena vonanao sitraponao rehetra Andriamanitra vonanao sitraponao rehetra Andriamanitra hoe misaotra Jesosy eo androany mivavaka ho an'ny fiangonana nisanisa mandalo fahasairanana mandalo ady mandalo olana tsy salama mamindrafo amin'izany fiangonana zany Andriamanitra mamindrafo amin'izany olana zany ianao didina amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina migiala ny olana migiala ny aretina migiala fahasairanana migiala amin'ny anaran'i Jesosy roa iala fiainana fahasairanana ny olana miady didio amin'ny anaran'i Jesosy zany iala manapa-hevitra ihany koa didio ny aretina sy ny fanentanana iala vatanao mino famonjy anao Andriamanitra mino famonjy anao Andriamanitra androany ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa mivany olana rehetra mitsahatra ny ady rehetra ahita voninahitra Andriamanitra fiangonana zao sitrana ny marary mivany fatorana anangana fiainana Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo kristianina mpanao sitrapon'Andriamanitra o kristianina zao ho raisina sotsapanay amin'izay fomba an'Andriamanitra manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitra raiko amen dia izay tompoko ny afatra samy ho tain'Andriamanitra daholo a mirary fiadanana ho antsika rehetra tain'Andriamanitra tompo Alleluia alleluia tsara Jesosy raha minona fa tsara izy dia ho amarin'Andriamanitra aminao zany andao militeka mafy be antsika rehetra Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve alleluia andoantsika mbola hitsangana dia anao hira fiankofana anankiray etsika miondrika ohatra n'Andriamanitra no zao fahatsaran'Andriamanitra zay asehony atsika izao azy isika ary azy mandrakizay asehoe an'Andriamanitra fa tena miondrika eo anatreny ianao tena miondrika tena mitsaoka azy ianao amin'ity androandroany ity akobe masinao anaty zany iry zany Ni mashawe manakarela ni tambaiteliwe maisha shao san fasuava menite social kani maleri yawe maisha Mashawe manakarena Nitsambaiteiwe maisha shao San fasuava menite social Hosanna Hosanna Wanzana kuji numbuana Hosanna, Hosanna, Nati
afafa ny otako mila manambara ny famonjena atolotro anao Jesosy fafaka ny rano velonano ilomanosako ka voafafa ny otako ka ira manambara ny famonjena atolotro anao Jesosy fafaka samy manaka amin'ny tanana izy atao mafy ny Hosanna Hosanna wanzanakuzi nukurana Hosanna Hosanna matisiwai kaberuta Hosanna Hosanna wanzanakuzi nukurana Hosanna Hosanna matisiwai kaberuta matisiwai kaberuta matisiwai kaberuta samy makatorantsika rehetra azy alleluia izao tsika dia hitodika amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ho antsika rehetra ny tokantrano ihany koa dia afaka mandray ny fanasan'ny tompo ianao androany io fandraisana fanasan'ny tompo io dia mbarana baiboly fa misy zava-miafina fa soavana be tsy takatra saina ao ambadika izy io raha mino izay nolazain'i Jesosy ianao ka mandray izay nomeny anao dia ny tenany ary ny rany tiako milaza aminao fa iserin'Andriamanitra magaga hiasa eo amin'ny fiainanao alleluia eno tsara nge ny voasoratra ato amin'ny Matthieu 5:20 Matthieu 5:20 dia zao ny voalaza 5:20 ary raha mbola nihinana izy zany hoe Jesosy sy ny mpianatra zany ny famory ny vory zareo dia niaraka nihinana dia teo mpinanana dia zao voalaza dia nandray mofo Jesosy ka noho ny efa saotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianany ary hoy izy raiso ano ity ny tenako raisiny lay mofo dia nisaotra n'Andriamanitra izy dia novakiny dia natolo ny mpianany hoe raiso izy ano ity ny tenako toy izantsika indray ny famakinana ny teny 5:20 ary nandraikapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolo ny azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena izay latsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka dia takizany akeo raisin'ilay kapoaka nisy ny divay raiso izy sotronareo ity no rako famelan-keloka ho famonjena ny olona maro riavana malala manaritra ty fotoana ity zavatra tsy mieritrerety ny mpianatra zavatra hitranga amin'i Jesosy hoe ity Jesosy ity dia ny ran'Andriamanitra ray mba hanolotra ny tenany ho faty eo ambony azy fijaliana inona moa tanjon'Andriamanitra ny amin'izany mba tonga ny olombelona rehetra ho afaka mifahotana
ho afaka amin'ny zavatra ratsy zay namatotra sy nanaketsa azy. Zay mahatonga amin'ny Petera nampatsiaro, Petera 2:2-4 ary Jesosy nitondra amin'ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika voavelany amin'ny famarinana. Sy ny teny nataon'ny Paoly Romana 5:9 fa Andriamanitra nampiseho fitiavana antsika fa folom-bolam-panoty isika dia maty namonjy antsika Jesosy Kristy. Androany zany ianao raha ohatra ka andray an'io zavatra natolotra Jesosy io dia ny tenany amin'ny alala mofo zay hoaninao anio ary mihinanao fa mitondra ny fahotantsika tokoa izy, mitondra ny faratsitsika rehetra, dia eo anaty fotoana hinananao n'le mofo dia iserin'Andriamanitra navakanao fahotana, iserin'Andriamanitra anova ny fiainanao ratsy ho lasa fiainana vaovao. Halleluja, halleluja. Dia takizany ihany koa isotro ny divaitsika androany zay tandidy eo tenan Jesosy. Atolony anao zany ity ny rako izy, atolotra anao, sotronareo ity. Ka raha mino anao fefa nalatsaka tokoa ny ran Jesosy famelan-keloka, fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Raha mino zany rehetrarehetra zany anao ka misotro amin'ilay divay atolotra anao androany dia ho tsapanao ny famelan-keloka. Tena ho tsapanao mihitsy ny famelan-keloka ary voavela heloka ty an-tany hatrany an-danitra ianao. Amen. Zany hoe hokosena ny helokao rehetra zay efa voasotra ny boky any an-danitra any ka atsakan'Andriamanitra toy ny olona tsy mbola diso ianao, toy ny olona tsy mbola meloka teo anatrany ianao. Ary zany famelan-keloka omenanao zany no lalana mampitranao any an-danitra. Ary lalana koa ahafanao mandray fahasoavana rehetra zay efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny olona manompo an'Andriamanitra mandritra fahavelomana eto ambony tany ity. Amen. Hitsangana antsika rehetra, hitsangana takizany ihany koa nareo ny tokantrano any. Dia araky ny fandaminana moa dia fa eny tanantsika ny mofo ka dia raisy zany. Raisy zany matokotompotsika fa iasa izy amin'ny androany ity. Raisy zany dia makataka andreo tompony andraikitra ihany koa hitondra ny divay hoe natanany olona tsiraray avy aroka tena nalika an'Andriamanitra anao. Akipimo masinao azy, akipimo masinao. Andriamanitra misotranao zahay noho ny fahasoavanao lehibe sy famindraponao, fa afaka manarika ny latabatrao zahay amin'ny androany ity. Ianao no Andriamanitra tsara, mpanao tsara, ka efa natolotra ho anay ny mofo tandido ny tenanao zay nokapohina sy notorotorony, ary eo an-tananay ihany koa ny kapoaka. Ka dia faly zahay Andriamanitra amin'ity androany ity zay tadidy ny ranao nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Fahasoavanao anay zany, raisy ny mofo, raisy ny kapoaka, dia hano zany, sotro zany fa zao natao fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Andriamanitra namarina izany eo amin'ny fiainanao androany. Samy mihinana mofo izy dia samy misotro amin'ny kapoaka izy. Misotranao Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana lehibe zay nampombanao anay, dia raina sy ankalasainy ianao ary omena voninahitra. Tsara ianao Andriamanitra, maniry mafy ao
ataotsika mifotsy aritraniry zany matokotompotsika fa hiasa izy. Halleluia. Sotranao zahay Andriamanitro no fahasoavanao lehibe ka afaka nanarika ny latapatrao zahay tamin'ity androandroany ity. Fahasoavana lehibe ho anay izany ka dia misaotra ary makasitraka andrina tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay mi makatoerantsika rehetra. Ny filazana zany dia tahaka izao fivoriantsika manaraka andavanandro talata sy alakamisy samy manomboka amin'ny 12 ora atoandro. Aoka tsika efampitaona ifanentana ary tokava maraina mihitsy ianao raha ohatra ka mety afahantsika manao vavaka arana fivadikanina. Dia manaraka izany ianareo mpanao vavaka fifonana
isika ny asabotsy maraina miaraka amin'ny ranabavy Janine dia tondray zany fa afaka fifona zany ato amin'ny salle de délivrance ka dia tonga avao zany ianareo a miroso amin'izay zay zany tompoko fotoanantsika teto a ka dia hitsangantsika amarana ny fiarahavavaka raha io misotranao zay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany atoandro ity nombanay sy niaraka tamin'ny teto anao ary no fahasoavanao lehibe dia nataonao nandray fahasoavana izahay tamin'ny alalan'ny afatrao zay nampitondranao mpanomponao ary tamin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasana zay nanasanao anay mba hafanay mihinana ny tenanao ho fahatsiarovana ny fahafatesanao Jesosy sy hafanay misotra ny kapoaka ho fahatsiarovana ihany koa le fahafatesanao teo ambony azy fijaliana ankehitriny efa eo tananao zahay ka anao anio ampitsoary mandrakizay ary ny fahavalonay resy tositra mandrakarivo no Jesosy Kristy sy ny anarany dia ilay izy maty teo ambony azy fijaliana nitsangana tamin'ny maty ary nasatra ny tanakavan'Andriamanitra velona mandrakizay manao fifonana ho anay ao amin'ny Jesosy tsy misy intsony ny fanamelohana misaotra ray misaotra tompo amen dia miravy zantsika tompoko